avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Ho vita ao anatin'ny enim-bolana ny fanadihadiana parlementera mikasika ny jirama ary tsy misy ho afamaina izay tompon'antoka ho ny filohan'ny voamera miandraikitra io mifanatrika tamin'ireo mpitantana n'orinasa mpanjakana. Mifahazakatiana ny faritra amin'ireo fanapahan-kevitra raisiny mifanaraka amin'ny zava-misy ao aminy no antoka ahafahan'ny firenena makany amin'ny fampandrosoana ho ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny fokonan-doparitra tany Mahajanga. Fatolona iray no hita teny Tsimbazaza androany maraina, na izany aza nahitana fihinana nitrangana fangalaran'olona mitata amin'ny herinandro lasa raha nitatitra mpitandro ny filaminana. Mandidina ny 5 isanjato ny tahapahafahana ho an'ny fanadina mpanjakana BEPC tato anatiny Zisiko Antananarivo renivohitra. Latsaka io hoharina ny tondasa noho ny antony maro toy ny tebiteby vokatry ny trangana halatr'olona. Amivelany nanao fihetsiketsehana ho fanoherana ny fialan'ny minisitra ny fiarovam-pirenena Ukrainiana ny mponina tao Kiev sy tamin'ireo tanan-dehibe maro manerana ny firenena androany. Ny antsy priandreo. Fotoana ny fampalalam-baovaontsika eto amin'ny fitalavitra kolo fahaterina ny arahaba tomboky lasy tombovavy manasa anao avy hatrany anaraka ny antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity tsy ho afamaina ireo tompon'antoka tamin'ny famotehana ny orinasa mpanjakana jirama ary hovitaina ao anatiny enim-bolana ny fanadihadiana parlementera ho ny filohany voamery io androany. Anjakan'ny halatra ny orinasa mpanjakana ka mila renina aingana raha ny fanazavana nandritra ny fionana teny Tsimbazaza tamin'ity androanyity. Riny avitiavana. Nampanantsona teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza androany ireo mpitantana eo anivon'ny orinasa jirama no tarihin'ny tale jeneraliny nitondra fanazavana teo anoloan'ireo solombavambahoaka momba ny grupy ampiasain'ny jirama, ny fampiasana ny vola mpanjakana, ny fepetra mahakasika ny fifanarana amin'ireo orinasa pampanofa grupy. Vola amina miliara maro no omen'ny fanjakana anampiana ny orinasa jirama saingy tsy mahafapo amin'ny vahoaka ny asan'ity orinasa mpanjakana ity mahatonga ny fitarainan'ny mponina manoloana ny fahatapahan-jiro sy rano maniry nosy. Misy alatra rabola sy alatra amin'ireo grupy ampanofana ao anatin'ny jirama antony tsy mampandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanany ka tsy mahatafary ny orinasa mpanjakana ity raha nambara ny filohan'ny voamery mpanao fanadihadiana parlementera eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Fanangonana sy fanamarinana ireo atotan-kevitra avy amin'ireo tompon'andraikitra voakasika no ataon'ireo solombavambahoaka ahalalana ny zava-misy eo anivon'ny jirama, anaovana fanadihadiana ihany koa ireo orinasa pampanofa grupy sy ny toerana iasan'ny jirama. Hovitaina ao anatin'ny enim-bolana ity fanadihadiana parlementera ataon'ny solombavambahoaka ity ka isy tatitra ampahebe maso amin'ny vahoaka ataon'izy ireo. Tsy ho afabela ireo ny raitsi-kombakomba tamin'ny famotehana ny orinasa mpanjakana fa tsy maintsy hiarany sasy. Zahay milaza aminareo vahoaka malagasy fa ity ataonay risoana ziska amin'ny farany na dia eo aza ny filazanao io ane misy mafia BDP misy vanim-potoana tsy miasa reo groupe reo nefa DP efa ny fanjakana ihany misy miasa reo fa mety adiny telo nefa mety ho déclarena adiny 5,000 izany misy amin'ny rehetra io fa zao
tsy maintsy atao anatin'ny fanaditena zay anisan'ny fanontaniana lehibe nataony atao dia hoe meo anay a ny vola voarainareo tamin'ny 2023 satria misy ahainay iny hoe le volany tapahanay tamin'ny loi de finance ve ho nyjirama tena nalefa ny fanjakana nisy tamin'izay aby sa misy nandeha misy tokony andianana misokatra malalaka ho an'izay tondra information mikasika ny halatra ny zavatra tsy mety mahapotika an'jerama io a ny commission d'enquête parlementaire. Ny fitantanana ny orinasa Jirama nanomboka ny taona 3 hatramin'ny 4 no anaova ny solombavam-bahoaka fanadihadiana amin'izao fotoana ny orinasa Jirama izay omeny fanjakana fanampiana ara-bola mahery ny 500 miliara ariary isan-taona farafahakeliny saingy bola mibabitrosa mandina ny 500 hatramin'ny 2 miliara ariary raha ny tatitra farany taona 2024. Mandray anjara amin'ny fanadihadiana parlementaire momba ny fitantanana ny Jirama ny fitsarana momba ny konty izay tonga nanatrika ny fionana teny Tsimbazaza ihany koa ny marina no andrasana ary ny anaran'ireo olona rehetra ny raisim-kombakomba tamin'ireo alatra teo anivon'ity orinasa mpanjakana ity valin'ny fanadihadiana ireo solombavam-bahoaka izay maro ny mametraka ny aiainy ny amin'ny fahitsiny manoloana ny firafitry ny voamera misy amin'ireo mpikambana no manana raray ny anivon'ny fitsarana sy voasaringotra amina fantokan-dalàna afaka ho afaka hanao fanadihadiana araka ny tokony ho izy ve ho tojo hatramin'ny farany ihany koa ve izay fanadihadiana izay sa ho tohin'ireo fanadihadiana parlementaire teny aloha izay veranjaviny amin'izao fotoana. Ao anatin'ny enim-bolana zany mifankahita hamantarana an'izay vokatry ny fanadihadiana parlementaire mikasika ny raharaha Jirama izay fa tokony ho sarotiny amin'ny fiandrianam-pirenena mpitondra ary hanaja ireo ny fanarahana tonotondrotra natolotra ny SADC faranteo nateo azy ireo endrika faneriana ataon'ireo vondry ny raisam-pirenena raha ny faneho-kevitra nentina mpamakafaka raharaha-pirenena androany ireo fikambanany raisam-pirenena toy ny firenena mikambana sy ny vondrina afrikana ary SADC izay mametraka fepetra samihafa avokoa ho tambony fanohanany amin'ny Madagasikara ankehitriny tojondrina tahiry. Fotoana anehoan'ny mpitondra ny fiandrianan'ny Madagasikara izao manoloana ny fisin'ireo fepetra sy fitakiana maro apetraka ireo fikambanana iraisam-pirenena hialana amin'ny krizy. Nametraka fepetra ny firenena mikambana sy ny vondrina afrikana izay nitaky ny hisin'ny drafitra mazava sy azo itokisana anatin'izany ny dingana makany amin'ny fifidianana ny tety andro mazava amin'ny fifidianana ireo fepetra ireo taoriany ny fanambarana fa anampy an'i Madagasikara amin'ny fikarakarana fifidianana fomba fanaon'ny SADC sy ny vondrina afrikana ny miditra an-tsehatra manampy izay firenena hivoaka amin'ny krizy isaky ny misy olana tahaka izao mila mametraka mazava tsara ny fietra farany azon'ny vondrina avy any ivelany idirana amin'ny raharaha-pirenena ny mpitondra. Zay le olana amintsika tsiny le tsy fananantsika fahaleovan-tena ara-bola dia lasa tsabahan'ilay fikambanana iraisam-pirenena ilay fifidianana izay tokony ho tanterahana eto amintsika dia eo mihitsy zao le olana satria le toekarentsika mantsy marefo zay le mbola olana eto amintsika raha isehotsika aleo tena tsy rarahandreo dia eo le fanontaniana mipetraka hoe mahavita tena marina nefa ve tsika malagasy azadiny fa zay zavatra rehetrarehetra ho ataontsika dia vola daholo no mandeha ao anatin'izany zavatra zany dikan'izay zany a ny tena ilantsika azy ireo ingera ny tena marina dia le hoe fanampiana ara-bola satria ohatran'izany zao ny senia misy fotoana manana problema ara-bola tsy ahafahana mamita an'ilay fifidianana zay mahatonga an'zareo zany a lasa milatsaka andaharana manampy antsika ao anatin'le sehatra ka lasa mahatonga antsika ohatrany hoe tsy hanana an'le fahaleovan-tena antsika tanteraka. Efa natao tao anatin'ny tondrozotra efa natolotra ny SADC ny tety andro rehetra amin'ny fanavaozana sy ny fifidianana nilazana fa ity taona 2024 ity no natokana ho an'ny fikonan-doha nasionaly ary ny taona 2024 no natokana ho an'ny fifidianana kendrena ny ahafahana manaja ny fehimpotoana 4 volana napetraka fantaniana apetraky ny mpamakafaka eo anatrehan'izany ny hoe aiza ho aiza amin'ny tety andro napetraka io ny fitondrana fanavaozana amin'izao ohatra amin'izany ny fikonan-doham-pirenena izay voalaza fa atomboka isam-pokotany 5 ambin'ny folo andro teo aoriana tsy mbola hita raha ny nambaran'ireo sefy fokotany.
Ampitomboana ny teti-bola tokana ho amin'ny fampanjari-tsakafo ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 7 tsy anterana famatsim-bola avy any ivelan-tsony zany hoy ny Prime Ministre nandritra ny fanokafana ny birao vaovao ny foibe-pirenena ho an'ny fanjari-tsakafo na ny Office National de Nutrition eto Antananarivo tamin'ity androany ity. Politika ankapobeny fanjakana ao anatin'ny fanavaozana mamalo ny filana fototra sy maika toy ny ady amin'izay tsy fanjari-tsakafo izay tsy azo soarvelo. Isan'ny fanampy lehibe amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara ny tsy fampiany loharanom-boly natokana ho amin'izany. Niankina betsaka amin'ny mpiara-miombona antokara teknika sy ara-boly ny andraikitry ny firenena ho amin'ny fanjari-tsakafo hoy ny Prime Ministre. Mila avoazina izany fomba fiasa izany amin'ny alalan'ny fampitomboany ny fandraisana anjara ny fanjakana amin'ny fanohanana ireo fandaharana asa sy politika pirenena hiadiana amin'ny tsy fanjari-tsakafo araka ny lateniny raha nanolotra ny birao vaovao ny foibe-pirenena ho an'ny fanjari-tsakafo na ny ONN Office National de Nutrition. Zara raha misy fandraisana anjara amin'ny fanjakana dia izay no lazako teo hoe tsy mety zany ny malagasy ve no tratran'ny tsy fanjari-tsakafo dia ho ankintsika mpiara-miombonantoka mpamatsy vola ny famahana ny olana ka dia asiana teti-bola tena misy io tena ngeza ao anatin'ny teti-bolam-panjakana amin'ny herintaona atokana ho an'ny ONN dia mba tena malagasy miasa ho an'ny malagasy manampy ny ataon'ireo mpiara-miombonantoka reo fa tsy hoe izy ny tena tompon-draharaha zay zany le tena fiovana sy fanovana be ataontsika efa baiko entitra no meko zany omena ny enti-manana rehetra ny ONN mba ahafahantsika manafaingana ny fanafoanana ny tsy fanjari-tsakafo. Efa nahitana fivoarana ny tany tsy fanjari-tsakafo mitarasika eto Madagasikara hoy ny tatitra avy ao anivy ny ONN. Ny ena ho 7.3 isanjato amin'ny taona 2022 raha toa mahery ny 7.3 isanjato zany tamin'ny taona 2022. Bola fanampy lehibe ankilany ny tsy fanjari-tsakafo mahery vaika izay mahakasika ny ampahatelon'ny zaza latsaky ny 5 taona indrindra ny amin'ny faritra atsimo sy atsimo atsinanan'ny nosy ny eto Antananarivo sy ny faritra hafa ihany koa. Everina ny ampidina ny tany tsy fanjari-tsakafo maneran-nosy mialohan'ny fanolorana ny fahefana amin'ny mpitondra manaraka ho hiatran'ny Prime Ministre. Isan'ny dingana atratrarana izany ny fanavaozana ny politika nasionaly momba ny fanjari-tsakafo nataony volana Melasa teo ifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny. Izahana ho atao anatin'ny sehatra ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo ny misafidy commune na toerana izay hita fa misy tahany tsy fanjari-tsakafo izay mbola ambony ary ampidirina ao anatin'izay daholo ilay sehatra 5 izay niresahana teo hoe ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fambolena, ny fiahiana ara-tsosialy, ny rano sy ny fidiofana ary indrindrindrindra koa ny fiarovana mivona sy ny voajanahary izay mitranga eto Madagasikara. Izay tompoko noviana hoentina anavaozana an'ilay paikady izay hoentina. Natsangana araka izany ny foibe-pitantanana vaovao ny ONN teny Nansana anamafisana ny andraikitra ho amin'ny fandrindrana sy fanaraha-maso ny asa ary ahafana mamaly amin'ny fomba mahomby kokoa ny olana tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara. Miresaka an'izay fampanjariana sakafo indrindra ho an'ny zanaka malagasy izay isika 5 isanjato ny sekolim-panjakana ihany no misitraka ny cantine scolaire eto Madagasikara araka ny tatitra avy amin'ny mpamana programme alimentaire mondial mety hampiena ny fahafahany ankizy hamiditra an-tsekolony tsy fisitrahana ny cantine scolaire indrindra ho an'ireo tena mily zany hoy ny teo anivony M6 Tatao Entsora Soarimalala. 4 amin'ireo EPP manodidina ny 4 manerana ny Madagasikara no manana cantine scolaire araka ny tatitra avy amin'ny programme alimentaire mondial izany hoe ny 5 isanjato n'ireo sekoly izay eto ampovoan-tany seny amin'ny faritra atsimo ny Akamarony mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampihenana ny tsy fahatongavan'ny mpianatra an-tsekoly, ny fisorohana ny fialana an-tsekoly ary ny fanatsarana ny vokampianarana ny sakafo an-tsekoly hoy ny mpisehatra amin'ny fanabeazana. Hatreto, tsy misy fifanarahana iraisam pirenena na fenitra manery ny firenena iray ametraka cantine scolaire eny amin'ny sekolim-panjakana rehetra. Na izany, araka ireo torolalana iraisam pirenena toy ny UNESCO, PAM, UNICEF ary ny FAO, andraikitry ny fanjakana ny miantoka ny izo azahoana fanabeazana sy sakafo ampy ho an'ny ankizy. Tokony ampiakarina ny teti-bolam-panjakana eo amin'ny sehatra ny fanabeazana, amahany olana io hoy ny firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fanabeazana. Io ihany koa moa zany na ampiakarina ilay teti-bola dia mitaky ny fanaraha-masony ny olo-pireneneny fotony
amin'ny fisitrany zaza an'izay tombontsoa zay hoe rehefa io ara fa ohatra hoe ampiakariny fanjakana tokoa ilay teti-bola dia manahoana indray koa nefa ny fijerevantsika ny fotony azy hoe tena ny sitraka n'ilay cantine scolaire tokotrany ve ilay zaza maromaro zany ny azo lazaina hoe fanentanana sy fanetsena fiarahamonina mila tokony atao anatin'izay amin'ny indrindra amin'ny fanangararan'ny fitantanana eny anivon'ny sekoly amin'ny alalan'ny fefi sy ny fahaizana manetsika n'izay mpiara-miombonantoka zay mba hahatonga ilay mpiara-miombonantoka hatoky atsika eny anivon'ny fiarahamonina sy ny sekoly ka hahatonga azy ireo hazoto tondra ny anjara borikiny ihany koa amin'ny fanatanterahana an'izay atao hoe fametrahana ny cantine scolaire zay. Isareo antoky ny fahombiazana ny fanabeazana sy ny fampandrosoana ny firenena ny fanatsarana ny tolotrio raha ny fanazavana. Araka ny politique nationale d'alimentation scolaire, andraikitry ny fanjakana ny manitatra tsikelikely fandarana azy io, arakaraka ny politika sy ny teti-bola misy miaraka amin'ny fanohanana ireo mpiara-miombonantoka. Zava-dehibe ny fametrahana an'izay cantine scolaire zay indrindra ny amin'ireo toerana tena mila izany araka ny ohabolana malagasy rehefa noana ny kibo mivezivezy ihany koa ny fanahy ao anatin'izay sehatry ny fampianaran'izay. Fa fatolona iray no hita teny Tsimbazaza androany maraina na izany aza nahitana fihenana nitrangana fangalaran'olona raha mitata amin'ny herinandro lasa araka ny tatitra avy amin'ny mpitandro ny filaminana manamafy ny antso amin'ny tokony andraisana fepetra enitra amin'ireo pakan-keriny ireo arak'izany ireo ray aman-dreny nanaovan'ny mpanao gazety fanadihadiana tamin'ity androany ity rina fitiavana. Raha hoan'ny androany faty iray no hita teny Tsimbazaza akaiky ny valanjavaboary ny maraina teo. Fantatra fa efa tsy nisy maso ilay faty io ary may ihany koa ny vatany. Tsy foana ny tranga na izany nahazombokatra ny fanapariana ireo hery fiarovana sy filaminana raha nitatitra nomeny ny fibaikona ny gendarmerie. Ny ena nisan'ny tranga fangalaran'olona ary maro ireo olona tsy hita efa tafaverina amin'ny fianakaviany. Tsy mbola aparitaka akilany ny fivoaran'ny antotanisa momba ity tranga alatr'olona ity ho fiarovana ny tsy ambaratelo ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra teny amin'ny centre opérationnel komisaria Foibe tsara lalàna. Na izany aza mitoy ny fepetra raisin'ireo ray aman-dreny ho fiarovana ny zanany indrindra mandritra izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Samy hafa araka ny fari-piainan'ny fianakaviana izany fepetra izany. Tamin'ity taona ity zany tsy nanao vakansy mihitsy fa mipetraka ao an-trano aleo fidianana kilalao be dia be ny ankizy dia aleo mipetraka an-trano aleo misoroka toy izay verivery fahatany ny zavikeliny tena satria sarobidy ny zaza madinika amin'izao andro sarotra zao. Janona ao an-trano dia mividianana tablety vidianana kilalao be dia be dia tsy mivoaka ny trano. Kazana confinement tamin'ny andron'ny confinement iny zany naovana ny zaza madinika amin'izao. Miova satria miteraka dépense ho anay ray aman-dreny ny fizanoana ny zaza ao an-trano. Satria raha mba milalao izy tsy dia mandany vola loatra raha mipetraka trano izy tsy maintsy karakarainao sakafo tsy maintsy vidianana kilalao lasa miakatra zany ny dépense lany noho n'izao fisian'izao alazaza zao. Matoa ny olona zany mangala zaza na mangala troa dia ary fomba be le fitaovana dia tena na izay lehibe ara dia matahotra mihitsy mandeha maraina tsy afaka mandeha maraina tsony fa mitandrana mihitsy zany mandeha maraina voaka amin'ny efatra sasa maraina zay lasa amin'ny dimy sasany amin'ny enina lasaka vao mandeha mivoaka fa tena mampitandrana mihitsy amin'le ankizy zany tsy azo atao mandehandeha mihitsy hoe mandeha irana na sahala amin'izany satria taitaina daholo zany ny vahoaka malagasy amin'le tena mitaitaina mihitsy. Raha ny antotanisa farany 2.70 no fitarainana voaray ny polisy-pirenena mahakasika ny fahaverezan'olona nanomboka ny janoary 2024 420 tamin'ireo teto Antananarivo sy ny manodidina. Olona 120 hita soamantsara raha toka 7 ny namony ainy. Maro ireo trangana fisandohana andraikitra hita tato anatin'izao fitondrana fanavaozana izao ary ny ankamaroany mitonina ho mpanolontsaina ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika avokoa. Tokony hisy fepetra raisy ny fiadidiana ny fanavaozana eo anatrehan'ireny ahoany mpanao politika hiavahany vary sy ny tsiparifary ao anatin'izay. Nahitana tranga fisolokiana mitonina ho mpanolontsaina ny filohan'ny fanavaozana milaza ho kolonely matafiditra mpiasam-panjakana ary manana fahefana ampiditra ho zandary tratra ny avy ao anivony zandarmaria pirenena ny brigady ny Betongolo. Ny fisandohana andraikitra izay mitohy nateo aza ny fanambarana avy amin'ny fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika izay nilaza fa raha nisy milaza ho mpanolontsaina ara-teknika eo anivony fiadidiana ka manao asa tsy manara-dalàna dia tokony ho samboriny ny manam-pahefana avy hatrany satria heverina ho mpisandoka.
tsapan'ny olom-pirenena sasany nitanjaky ny fahefana hananan'ny olona rehetra nahazo ny toerana ambony ka afaka manao izay tiany hoy ny filohan'ny antoko republikana eto Madagasikara mahatonga ireo fisolokiana maro. Lamina mipetraka anaty fitondram-panjakana ny tokony mavita mandamina amin'izay fa ngamba koa ny fanafaizana an'izay tratra manao an'ilay izy satria efa nisy tranga betsabetsaka ihany tratra tokony atao mafimafy, tokony atao exemplaire, tokony aseho mihitsy mba hoe exemple ilay izy mba tsy asa iny hafa manao tsony. Zay ngamba no azo atao tena hoe atao exemplaire mihitsy le sanction dia amin'izay dissuadeny hafa tsy hanao tsony. Ny fampahafantarana ho fantatry ny malagasy amin'ny anaran'ny mangarahara ireo mpanolotsaina ho anivon'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny repoblika no isan'ny vahaolana tokony horaisina raha ny fanazavana trany. Iverenantsika vetivety ny vaovao ny fampianarana eto Madagasikara mandidina ny 5.5 isanjato ny tapahafana ho an'ny fanadina mpanjakana BEPC tato anatiny sisy koa Antananarivo renivohitra latsaka io taremarika io hoarina ny rotona lasa ankoatr'ireo lesoko ny fanabeazana nanaratsy ny vokatra ny tebitebo noho ny fisiany ny alatr'olona indrindra ho an'ny zaza teto amintsika andro vitsy taloha ny fotoam-panadinana hoy ny teo anivony ADEPM na ny Association des directeurs des écoles privées de Madagascar tamin'ity androany ity andoarantsika ny antsiprian'izay. Ny valomaly ny fanadinana BEPC numero 10 ho an'ny fari-PDD mpampianarana Antananarivo renivohitra ka 4.50 isanjato ny tapahafana tamin'ity taona ity raha 7.50 isanjato izany ny taona 2020 ary 4.50 isanjato tamin'ny taona 2020. Tsy nitsahatra nidina arak'izany ny tahan'ny fahafahana tato anaty 4 taona farany. Antony maro no mahatonga izany toy ny fivoaran'ny teknôlôjia ny rendrarendra ataon'ireo mpianatra eo ihany koa ny fisian'ireo mpiadina tsy haut niveau. Asa business ngamba ny fanabeazana izany hoe tsy potiana tsony ny isan'ny mpianatra ao anaty salle de classe dia tsy voafehan'ny mpampianatra tsony ny ankizy tsirairay tsy hitan-tsony izany hoe ohatrany ahoana ny olona n'ity zazy ity moa koa ny mpampianatra tsy motive izany hoe tsy voajery manokana ny mpampianatra formation tokony ampianarana ny mpampianatra na privé na fanjakana dia nanampy ihany koa moa izany reny le otakotaka teto amintsika reny le hoe angalajaza vonolona tsy ohatran'izany ka reny dia misy fiatraikany daholo reny amin'ny fianarana ankizy amin'ny maha-ankizy ny ankizy moa dia reny miteraka tahotra ho aminy anjaran'ny rehetra ny fanjakana ny sekoly ny ray aman-dreny ny miara-mifarimbona mamaha izany olana izany. Tokony izany miara-miasa ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny tokony isy fiara-miasa izany eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra tsy hoe ho an'ny mpampianatra rehetra ny fanabeazana fa tokony misy fandraisana anjara izany ilay izy avy amin'ny ray aman-dreny eo amin'ny sehatra ny fanabeazana dia manaraka an'izay mba tsara ny kalitao amin'ny fampianarana izany dia tokony mpampianatra qualifié izany no mandray an-tanana ny ankizy izany eny amin'ireny sekoly ireny. Isan'ny vahaolana narosin'ireo mpisehatra ihany koa ny fanavaozana ny fandaharam-pampianarana eto amintsika izay tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy antsika intsony. Tsy vahaolana amin'ny fampiakarana ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara ny fampiasana ny programme scolaire tany amin'ny 80 taona lasa ho mbola ampiarina amin'ny mpianatra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Fanadina mpanjakana baccalauréat hoenitra ny fanaraha-maso mialosa mandritra ny fanatanterahana ny fanadinana baccalauréat ho ny teo anivon'ny université n'Antananarivo hojerena ihany koa ny fandoavana ny vacation ho an'ireo mpampianatra ahafahan'ny fanadinana mizotra araka ny tokony ho izy. Andoarantsika ny fanampanazavana. Fepetra takina amin'ny établissement mandray baka ny hoary fomba ny fandraisana rehetrarehetra dia ny anjarana taty amin'ny université n'Antananarivo efa nanao fidinana ifotony nanara-maso hoe feno ve ny fepetra dia feno daholo ny fepetra amin'ireo centre rehetrarehetra ireo ny centre tsy nafy fepetra tamin'ny taona lasa efa nandraisanay fepetra manokana dia efa noesorina tsy ao anatiny tsony. Misy le vacation ny alele hoe inona tsy voalohany surveillant tsy voalohany tamin'ny taona lasa efa anatin'ny fandoavantsika nanomboka androany nanomboka maly
ny amin'ny vacation ho an'ny eto Antananarivo mandray an'izay vacation zay dia tsisy trosatsony tsy asianareo totement inopiné tsy misy inopiné amin'ny tetoany ty dia zay ihany koa no hoentsika misentro vetivety ao anaty dokam-barotra fohy mbola hoentina amintsika eo rehefa avy eo ny fikonan-doparitra fahenina nataony antoko malagasy miara-miainga tany Mahajanga eo ihany koa ny olana eo anivo ny fiangonana Jesosy mamonjy amin'izao fotoana izao ny fitokonana sy ny fitakiana samihafa teny Akorondrano teny tamin'ity androany ity aza misaraka aminay ary ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny Antsipriandreo. tapaka indray le jiro raha mba afaka vidy groupe électrogène zao nefa mbola tsy ampy ny vola-kasika amin'izao tsy olana izany pas de cash pas de souci nividiana entana anio aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany nivahany olany ramose miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash pas de souci miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerany Madagascar azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana nisy fananam-bola eno eo mividiana entana anio ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Vibrez au cœur de la Coupe du Monde avec les télé Hisense, sponsor officiel de la Coupe du Monde 2026. Du 11 juin au 19 juillet, prix spécial Coupe du Monde, uniquement dans tous les magasins Cosmos, sur une gamme de modèles avec des remises allant jusqu'à 17%. Hisense, innover pour une vie meilleure. Cosmos, votre partenaire de confiance. Aetsika vahoaka Ambilobe fa misy vaovao tsara ho antsika ity fankafaka mavetiny Cosmos eto Ambilobe le 23 juillet ambarantsika jiaby fa na enaro ny entana ato amin'ny Cosmos zay azo safidianana tsara électroménagère, télévision, audiovisuel, meubles, téléphone, fitness, outillage, moto, scooter, tuk-tuk sy ny tsy voatanisa. Tombony ho antsika amin'ity promotion ity dia nasiana fiaina mividy hatramin'ny 75% ho an'izay mividy entana le 23, le 24, le 25 juillet tsy olana ny tsy fanagnam-bola eno eo miaraka amin'ny vente crédit mirindra aza magnantara anao fa stock limité zay tonga aloha mahazo aloha. Rendez-vous antsika le 23, le 24, le 25 juillet eto amin'ny Cosmos Ambilobe Amorgnala. Cosmos, votre partenaire de confiance. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle, vous êtes fonctionnaire visant un reclassement, vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Coucou Angie. Coucou. L'historien le chanareo kosa ki tena jay. Merci Benji. Ina tena tsy Instagrammable mihitsy. Tian'olo jiro sy carotte ato fa dans le rouge un budget ako. Mandalova Batimax promo be volana juillet manontolo. Cliqueo tsy liantsinge. Asaramanitra miavaka fihenam-bidy 10,000 isanjato be zao ho an'ny sanitaire sy carrelage ary luminaire. Fihenam-bidy 10 isanjato kosa ny amin'ireo kojakoja sy fitaovana ilaina amin'ny fanorenana. Fihenam-bidy 30 isanjato hatramin'ny 70 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 30 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra.
aetsika vahoaka anambily be fa misy vaovao tsara ho antsika ity fanokafaka mavetiny Cosmos eto ambily be le 23 juillet ambarantsika diaby fa na enaro ny entana ato amin'ny Cosmos zay azo safidianana tsara électroménagère, télévision, audiovisuel, meubles, téléphone, fitness, outillage, moto, scooter, tuk-tuk, sy ny tsy voatanisa. Tombony ho antsika amin'ity promotion ity dia naseho fiainam-bidy hatramin'ny 75% ho an'izay mividy entana le 23, le 24, le 25 juillet. Tsy olana ny tsy fanagnam-bola elo eo miaraka amin'ny vente crédit mirindra. Aza magnantara anao fa stock limité zay tonga aloha mahazo aloha. Rendez-vous antsika le 23, le 24, le 25 juillet eto amin'ny Cosmos Ambilibe à Morgnala. Cosmos, votre partenaire de confiance. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany biby kely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao coussin ho ana-canapé. Mety bouée gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolotsy amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique, ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy revo izay tiana. Tiako Jimina mangala etaetanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfait orange fraise coco sy parfait maro isan-karazany Jimina avy Europe amle tegna top Mina mety amina. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app. Yas et moi, c'est jusqu'au 17 juillet seulement. Yes. Anokafatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Amin'ny fahazakatena ny faritra amin'ireo fanapahan-kevitra raisina mifanaraka amin'ny zava-misy any aminy ao anatin'ny fanajana ny lalàna misy no antoka ahafahan'ny firenena makany amin'ny fampandrosoana. Isan'ny teboka nivoatra nandritra ny fikonan-doha-paritra fahaenina izay nataony antoko malagasy miara-miainga tany Mahajanga tamin'ity andro an'ity. Fienona ireo olana iainan'ny malagasy amin'ny andavanandro, misakana ny fivelarana sy ny fandrosoana isan-tokantrano, mipaka amin'ny firenena. Fifanankalozan-kevitra teo amin'ireo mpikambany antoko malagasy miara-miainga foibe sy ny mpikatroka ety fotony, fa ihany koa ireo olom-pirenena liam-pandrosoana. Ireo no tanterahana androany teto Mahajanga, nandritra ny fikonan-doham-paritry ny antoko MMM ho fanomanana ny fikonan-doham-pirenena. Ny mpianatra zany mahavita fianarana dia tsy manana toby afaka hiasa rehefa avy eo satria tsy mifanaraka amin'ny raha zava-misy eto Madagasikara ny fampianarana misy eto Madagasikara. Fampianarana ho an'ny tanora izay angamba no mety tsara ho an'ny fanabeazana fa tsy fampianarana fotsiny azahoana diplôma. Raha eto Mahajanga dia tena maro koa zany ny vehivavy no miasa tena io nefany tsy mba misy mijery, tsy mba misy manoana izahay mpiasa tena. Magnataka zany na sosiyete amiko no resahana resaka fandehanalevana mba averina le dinam-pokon'olona. Fa io dinam-pokon'olona io tompo tamin'ny andro taloha nampany
fahalemana tany. Iny ny fanjakana toka eta unitaire zay efa tsy nampandroso antsika hatrizay no asiantsika rafitry farovana satria nako taraiky zany amin'ny lafiny fandrosoana. Ity olona zay mandrava tany ty mamparara ny vahoaka. Oka zay olona tsy manana maity milaly mba tsy tompony tany izy zay. Maro ireo fehinkevitra sosikevitra ny vohitra vety fotony androany teto amin'ny faritra Boeny zay hoentina natsarana ny programa an'asa sy vinam-piarahamoniny antoko. Ny fahazakany tena ny faritra tsirairay ho afaka mandray andraikitra amin'ny fitantanana sy ny fanapahan-kevitra hahafahana miroso amin'ny fampandrosoana ao anatin'ny fanarahan-dalàna. Fampiraisana ny malagasy sy fampandraisana andraikitra ny isambatan'olona no lalana irosoana mankany amin'ny Madagasikara tsaratsara kokoa ho ny filoha nasionalin'ny antoko MMM Hajo Andriananarivelo. Misy ny namana sasany foy ary rehefa tsy darapy ny fanjakana amin'ny zakateny na faritra amin'ny zakateny kanefa fitondratena amin'ny ankapobeny any tiany atao daholo ny zavatra rehetrarehetra aza mieteny sika fe raha apetraka zany faritra amin'ny zakatena na faritra mahazakateny zany dia andeha raha ohatra mbola misy olona mieteny fa izy afaka sady manao gouverneur no manao député no manao maire no manao chef tsisy mahasamy hafa zany amin'ny rafitra misy amin'izao fotoana zao hoe olona iray na olona roa olona vitsy no feh zavatra rehetrarehetra fa ny faritra anankiray mahazaka tena dia mipetraka ny lalàna mazava voalazany lalàna iny no raiky tanàna tsirairay avy dia avelao izy anatateraka zay andraikitra zay dia ianao koa amin'ny tompona andraikitranao any faratampony omeo zay voalazany lalàna ho tampiarahana zay mahatonga anay nangataka tao anatin'ny vinany antoko ary mba matratraka hatramin'izao hoe foano ho hitam-poko hitam-pirenena reny ordonnance tamin'ny 73 reny manavoana budget provincial zay manatofo fa tena misy ny zara-pahefana marina eto fa tsy voalazany lalàna fotsiny amin'izay fotoana zay avelao ny olona hitanana an'izay vola tsara vola anazy any amin'ny faritra misy azy avy ary aza dinanio fa ny fanjakana manana andraikitra manampy faritra tsirairay mba hatinavana amin'ilay fitaimolana teo hoe malagasy miara-miaina. Manamafy ny antoko fa tsisy fampandrosoana azo antenaina eto raha mbola kisarisarim-pifidianana no tanterahana. Efa nijoro ny antoko MMM nitaky fifidianana madio sy mangarahara mijoro ary mitaky izany ankehitriny ary hiady ho amin'izany amin'ny ho avy hananana firenena vanona. Fotoana fandraisana andraikitra izao fa tsy fitazanana fotsiny raha-pirenena ho hiatrany ny fanazavana. Ilaina ny mitondra sosikevitra sy miaro izany mandritra ny fikaonandoha-pirenena sy amin'izay mety ho fifidianana lalam-panorenana na fitsapan-kevim-bahoaka. Amazavana lanketoniany baka izy koa avy andro araiky hifidy lalam-panorenana tsika na referendum. Fatantsika mifidy hatrizay manesika mboana. Eza manarona zany fatamifidy zany. Didintsika tsara be raha fidintsika zany avy fanazavana mialoha. Amin'ny ziwa teo amin'ny tany tsara. Ziwa mo état unitaire fanjakana ataoko na Antananarivo za province autonome ziwa za état fédéral raha fidiny oasa faritsy mizakatena. Antaniana tsarabeo raha andatsambato hifidiny. Iny famovana entretintsika atao mahakasiky fifidianana io fandaminana fifidianana mba tena hilany ny fifidianana tsy atonga olana tsy atonga famongana-panjakana tsy atonga krizy eto Madagasikara isaka afarany fifidianana. Manakory resaka toko politiky Afrika ho ino raha hitantsika tokony amboary lalàna tokony atao amin'io mba lahitanantsika reo amhevitrytsika reo any-panjakana reo sa misy ovana sa misy alana so misy hitantsika mandany voalaloaka tsy dia ilaina. Faritra fahaenina ny nanatanterahany antoko malagasy miara-miainga ny fikaonandoha-paritra ny teto amin'ny faritra Boeny androany taorian'ny faritra Ambatsoa sy Betsiboka Antsinanana Diana ary Sava. Avy any Boeny sika dia hiazo any faritra Vakinankaratra vetivety
Zava-dehibe ho an'ny fanjakana ny fanitarana ny fiahinany ara-tsosialy ny mpiasa. Maro ny didy amandalana ho jerena hifanaraka amin'ny filana amin'izao fotoana izao. Mahakasika izay fiahinany sosialy mpiasa izay ahoana ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana nandritra ny fijidiany izay nataony atao amin'ny renivohitry ny faritra Vakinakaratra tamin'ity andro anty. Andrindrina Andriamiarisokolo Antsirabe. Tonga nitsidika teto amin'ny renivohitry ny faritra Vakinakaratra androany alakamisy faha 9 volana Jolay 2024 ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra maromaro eo anivon'ity ministera ity. Nisy fitsidiana nataony teto amin'ny fitoeram-pitsaboana tsy miankina iray teto Antsirabe izay misahana ny fiahinana sosialin'ireo mpiasa. Taorian'izay dia nisy ny dinikarakasa niarahana tamin'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ity fitoeram-pitsaboana ity. Zava-dehibe eo amin'ny fitondram-panjakana ny fanitarana ny fiahina ara-tsosialin'ireo mpiasa ary raha ny didy amandalana dia janona hatreo amin'ny fisotrondronono ihany ny fisitrahan'ireo mpiasa izany tolotra izany. Anisan'ny vina izay tokony ho tanterahana ny herisona ny fanovana ny didy amandalana fanaraka amin'ny filana ankehitriny mahakasika ny fahina ara-tsosialin'ireo mpiasa hoy ny ministry ny asa sy ny fampananana asa. Ka namijanona amin'ny asany ary ilay mpiasa ka tonga amin'ny fotoana fisotrondronono dia mbola afaka misitraka hatrany ireo tolotra fahina ara-tsosialy. Zava-dehibe ho an'ny fitondram-panjakana ary anisan'ny vaindohan-draharaha ny fanitarana ny fiahina ara-tsosialy. Ka eto nefa dia mijanona amin'ny fotoana andehanan'ny mpiasa misotro ronono ihany ny fisitrahany ny tolotra amin'ny fitoerana toetony. Ka anisan'ny vina izay tokony ho tanterahana ho famalinan'izay politika ankapoben'ny fanjakana izay amin'ny fanitarana ny fiahina ara-tsosialy ny rosona any amin'ny fanovana ny didy amandalana mba hifanaraka amin'ny toetrandro sy ny filana ankehitriny. Ka afahan'ireo olona ireo na dia mijanona amin'ny asany aza ka mandeha any amin'ny fisotrondronono dia mbola misitraka ny tolotra amin'ny fitoera pitsaboana toetony. Tsy hisitraka fa hisitraka fotsiny nefa fa hisy ihany koa ny fandraisana anjara avy aminy mandritra ny fepitoana fahavelomany sy andraisan'ny fisotrondronono. Anisan'ny navotra nandritra ity dinikarakasa izay natao teto Antsirabe ity hoetra ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ny fanatsarana na fanitsina ny satamfeny fitoeram-pitsaboana izay misahana ny fiahinana ara-tsosialin'ireo mpiasa tahaka itony mba hahafahan'ireo mpiasa sy ny fianakaviana misitraka ny zony amin'ireo tolotra fiahinana ara-pahasalamana sy mifanaraka amin'ny vaninandro ankehitriny. Ny fomba hanatanterahana n'izay vina ny vohitra tamin'ny alalan'ny diniky ny telotota teto dia ny fanovana fanatsarana na fanitsina ny sata mifehy ny fitoerana toetony sy ny andinindininy rehetra mahakasika ny zoa sy ny fisitrahana ny tolotra avy amin'ny medical interentreprise. Tsy mijanona amin'ny mpiasa fosiny fa eo ihany koa ireo fianakaviana. Fandraisana tanana mahakasika n'izay fahasalamana izay sy ny fisorohana amin'ny tsy fahasalamana no ataon'ity fitoerana ity. Araka izany dia totosa teto amin'ny renivohitry ny faritra Vakinakaratra androany alakamisy faha 9 volana Jolay 2024 ny fitsidiana sy ny fanaovana dinikarakasa izay nataon'ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana teto amin'ny fitoeram-pitsaboana tsy miankina iray teto Antsirabe izay misahana ny fiahinana ara-tsosialin'ireo mpiasa. Lafimavao afa mitaky ny mangarara momba ny raharaha fibodona tany ataona olona tsy fantatra. Ireo tompon-tany eo avara jojoro Ambatolampy tsy mahafotsy amin'izao fotoana izao. Tsy voaja ny zon'ireo fianakaviana tompony ary tsy omeny ny sampan-draharaha ny fananantany azy ireo ihany koa. Ny taratasy takiana ahafahany mampiakatra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Kabin Eloa. Ny lanja Sorabaventy nanetra ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahan'ny tany sy ny ministera ny fitsarana ireo fianakaviana mpandova ny tany nipetrahany teratany vahiny iray teny avara jojoro sy ambody fasina komina Ambatolampy tsy mahafotsy. Misy olona niditra antsokosoko tamin'ny alalan'ny Didmek nandrodana ny trano sy nandroaka ireo mponina teny an-toerana. Tany tsy mbola nanana olana aditra amin'izay ity toerana ity kanefa izao nisy didim-pitsarana ny latsaka tampoka izao ary tsy fantatra hoe iza ny ao ambadika.
zany ny tena marina tena mahavarinanay sy mahagaganay satria zay ponina ny aina teto nanomboka mbola kely no niasa teto ny raiko a de nanomboka 20 taona nanomboka nanao garde tao amin'ny tompoko lasole gaga aty arina aty amin'ny enina amby 27 lasa misy hoe misy olona tompony tapoka ary nisy fotoana nisy olona nandalo teto am'ireo teto de efa nanantona anay misy nanampitamby an'ireo hoe omena voly reo fa iray tsy kombakomba aminazy nidika an'izay a olona pisy loko no mivarotra ny tanàna fa tsy tompony de rehefa nandrokanay izy a nandeha ny resaka mianasy ary ny trano a efa narodany zalahy efa narodany daholo ny trano tato amin'ity tato manko nisy trano tato de efa narodany io trano miantso ny hijirena akaiky sy hanajana ny lalàna amin'ity raharaha ity ireo fianakaviana sy ny ray aman-dreny eny antoerana manoloana ny fandroahana azy tsy ara-dalàna mikasa ny ampiakatra ny raharaha ireo fianakaviana saingy voasakana izy ireo amin'ny fikarakarana ny antota-taratasiny tsy omena sampandraharaha ny fananantany azy ireo ny taratasy ilainy toy ny certificat de situation juridique ahafahany miaro ny zony amin'ity tany ity tena ny tompony voalohany ny andohany a de raha kotondra vao ary ny vidiny solofosao zorsa ka am'izao fotaona zao tompoko a de betsaka zany hoe mamadibadika ny ao anatin'ny taratasy mpanjakana amin'ny fanana tany sandoka zay olona milasa fa hoe anay tika tany aminy ty misandoka zany tompoko zay zao mahita maso mihitsy hatram'izao za zao fa 20 taona latsaka anankiray fotsiny nefa miengo tsy mbola nisy namidiny tika rehefa mipodongo zany no manony ataony de tamin'ny volana jona teo 2026 tamin'izay fotoana zay naseho amin'zareo a misy didim-panjakana ity a fa nitindray tany io tsy saiko moa zany na ny anarany azy hatreto aloha tsy fantako zany fotodrafitra zany a raha nisy zavatra ataony vaovao tsisy nandalo teto amin'ny fokotany mihitsy a ho an'le olona vaovao mipetraka nanamafy ny lehibe ny fokotany eny antoerana fa nandritra ny 7 taona dia anireo fianakaviana nanao hetsika androan'ireo ny tany saingy izao nisy nahazo taratasy tamin'ny fitsarana ho tompony izao 7 taona atioriny ka andrasana ny fitondram-panazavana ataon'ireo sampandraharaha voakasika ity raharaha ity Tokona tsy manaiky ny anatanterana ny fividianana filohan'ny fiangonana izay ho ataony sabotsy ho avy zao ireo mpindro ao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy etsy Ankorondrano androany efa niteraka disadisa hatramin'izay ny resaka labato ka nampisarabazana ny fiangonana hoy izy ireo mitaky ny anemorana ny fividianana izy ireo ahafahany rehetra mandray anjara ao anatin'izay Entsora Soarymalala nisehona savorovory teny amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy tetsy Ankorondrano ny atoandro teo araky ny fanazavana tsy fitovian-kevitra amin'ny anatanterana ny fividianana ny filohan'ny fiangonana izay kasaina ataony sabotsy ho avy izao no antony efa nisatria ny resaka fangalaram-bato nandritra ny 4 taona ka niteraka disadisa sy nampizarazara ny fiangonana hoy ireo mpindro mitaky fividianana iaraha manaiky izy ireo mba hisiny ny filaminana ny dimy amin'ny CA zany tsy manaiky anemorana ny 4 indray manemtra ny 4 indray manao amboletra anao an'izy dia zay no antony anoherin'le mpindro rehetra Madagasikara hoe aleo aloha misy fihavanana misy firaisana zay vao atao zany fividianana zany ary na ny jeune intérieur na ny préfet tsy manaiky an'izy fa manao amboletra zareo amin'ny sabotsy ka dia eto moa mahita azy satria zay avy any faritany efa tonga eto daholo solotena maro ny avy any Dego Tamatavy sy ny Mazenga ny Toliary sy ny Ambozy zay fety daholo zay solotena dia ho hita eo moa raha mbola ho ataondry zareo amboletra na tsy ho ataony amboletra fa fanjakana ko efa tsy manaiky an'le izy mila tsatra ny fividianana fa ny rehetra mandray anjara ho hatrany ny fanazavana isorohana ny ady lava sy ny fifampikasiha tanana ho amin'ny tokony isin'ny filamina sy fiadanana ary indrindra kristianina tsy andala fankatiavana ve tsy andala firesan-tsaina ve dia zavatra hiteraka atlany famona mihitsy ve no atao oka tsy isy zany ary rehefa tsy anao ny andraiky zareo tompoko mengavo ianareo tompoko ndraiky mpanjakana izay oka sanatria hoe hitakiralatsaka koa ty fividianana ity soa rehefa navitany Jesosy tokony azy fijaliana fa ny mpino dia tokony mijinda ny vokatry ny asa-pasoavana nataony lamina hiatana intsekilany namoaka lahatsoratra tao amin'ny pejin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Ankorondrano fa na misy aza ny savorovoro tsy miova ny daty ny fividianana ary ho tanteraina ny sabotsy ho avy izao
Lafomba hafa nambara tamin'ny fomba ofisialy ny fiarah-miasa eo amin'ny marika Old Cola ny orinasa Star sy ny mpanakanto malagasy Denise. Fiarah-miasa maharitra heritaona izay natao hanamafisana ny laza amin'ny marika Oko ary tafiditra ao anatin'ny paikady fanamafisana ny toerany eo amin'ny tsena afrikanina. Arak'izany handray anjara matetika amin'ireo hetsika karakarain'ny Oko eto Madagasikara i Denise ho mahazovoan'ny marika ihany koa ny mpanakanto ka nitanterahana tamin'ny fomba ofisialy ny fanaovan-tsony fiarah-miasa andao raha antsika ny fanampanazavana. Fiarah-miasa zany moa zany amin'izao fotoan'izao i Old Cola dia manamafy ny paikady amin'ny resaka fanamparitahana vokatra sy fampahafantarana vokatra. Dia ny Old Cola moa efa fantatsika indrindra fa manohana ny talenta malagasy, manohana ny kolotsaina malagasy ary betsaka mana-talenta. Amin'ny mampanakanto anahy dia mila tagnana ihany koa ny mpanakanto ifagnometanana ny andaniny sy ny ankilany mba ampiroborobo an'izany hoe kanto malagasy zany ary za manantena fa mbola ankoatran'izay mbola marobe ny zavatra mety iseho fa androany aloha zany dia afaliagna ary isaora betsaka ny fianakavian'ny Old Cola safidy hiara-iasa aminay. Tonga tao anatin'ny fotoana ifamizarana andreo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity indray isika. Ampahany tamin'ireo vaovao nisongadina navoaka ny page Facebook ny vaovao Kolo TV androany mahakasika ny tontolon'ny fanatanjahantena Ravelojona Rayane lasa fanatanjahantena natokana ho an'izay manana fahafahana ny any Madagasikara. Efa tsy fanatanjahantena nasionaly intsony eto amintsika fa lasa fanatanjahantena natokana ho an'ireo izay manana fahafahana sy Saoy Ravelojona Rayane, atleta mpanao judo malagasy sady efa tompon-daka lefitra tamin'ny fiadiana ny amboarany Afrika ny taona 2024 sy 2024 ny tenany nambarany fa teo hatrany ireo olona nanohana azy toy ny klubany sy ny ray aman-dreny. Ho an'ireo atleta tsy misy mpanohana kosa nanao ezaka mafitoninina ary izy ireo mandritra ny fanazaran-tenany nanao sakrifisy isan'andro sy isaky ny ady hatrehana azy dia matetika ireo manana fahafahana andeha hifaninana ny ivelany ihany no voalaza ho mendrika. Tsy vao zao zany fa efa antonany maro no nisiny ho ity atleta malagasy ity fotoan'izao ny tenany hitadiavana vahaolana maritra ho an'ireo atleta malagasy. Misy manimba ny andrin-jiro misy mangalatra ny vy amin'ny tambazotra vaovao fitaterana herinaratra Volobe Toamasina araka ny nambarany ny avy eo anivon'ny ministera ny angofo sy ny akoranafo. Hitraketraka sy famotehana ny fanana-bahoaka ka mampitarazoka ny fandrosoan'ny asa ary miteraka fandaniana fanampy no an'ny fanjakana fa indrindra ny tsy fitsinjovana ny tombontsoan'ny vahoaka raha ny fanazavana. Manentana ny rehetra arak'izany ny avy eo anivon'ny ministera hiaro ireny foto-drafitra saiombonana ireny sy hampandre avy hatrany manam-pahefana akaiky indrindra raha vao mahita tranga mampiaya. Nampafantatra ny spatana ny Société du Port à Gestion Autonome de Toamasina fa miato mandritry ny fotoana voafetra ny famoahana ireo vy nampiasaina tamin'ny asa fanitarana ny seranantsambo ny Toamasina. Fanapa-kevitra ny raisina mandra-pavita ny fanekena sy fampiarana ny rafitra farany momba ny fanaramaso ny fivezivezeny ireo akora ireo. Voalaza fa manomana fomba fiasa vaovao sy entitra kokoa ny spat iarahana amin'ny sampandrara ny fatseranana ny pentada io ary ireo rafitra mpanaramaso ny tetikasa ho fanajana ny mangarahara ny fahatsarany fitantanany ary ny fiarovana ny tombontsoany ireo rehetra voakasika. Izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Nanao fihetsiketsehana ho fanoherana ny fialana ministry ny fiarovam-pirenena Ukrainiana mponina tao-kevitra tamin'ireo tanan-dehibe maro tany an-toerana androany. Fanapa-kevitra izay mifanindran-dalana amin'ny filazan'ny filoha Volodymyr Zelensky hikitika ampikamba ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao ho an'ireo mponina mampametraka ihany amin'ny hoavin'ny fibaikoana ny tafika Ukrainiana indrindra anatin'izao ady hifanandrinany amin'ny Rosia izao ny fanapa-kevitra. Amin'ny fibaikoana ny tafika Ukrainiana izay nahavita nanosika ny tafika Rosiana ary nanahirana ny Rosia tao anatin'ny volana vitsy nateo an'ity ministra ny fiarovam-pirenena Ukrainiana ity. Dia izay ihany koa no entina manakatony indray ny fiarahantsika amin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandra-pitafy indray ary tomboko veloma.
partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Uprime vous a présenté ni vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté ni vaovao. Fienambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.